Hotanterahana etsy amin'ny falda Antanimena ny sabotsy 3 novambra tontolo andro izao ilay fampiofanana transformation en agroalimentaire manodidina ny ronono ho lasa crème fraîche na ho lasa yaourt na fromage na ronono mandry mamy ihany koa. Ny sabotsy 3 novambra tontolo andro manomboka amin'ny 7 ora maraina no hanatanterahana etsy amin'ny efitrano malalaky ny falda Antanimena ilay fampiofanana mikasika ny antsoina hoe transformation en agroalimentaire manodidina ny ronono ho lasa ireo vokatra samihafa toy ny crème fraîche, ny fromage ary ny ronono mandry mamy. Izy ity dia arahana amin'Andriamatoa Ery Rajason izay manam-pahaizana manokana amin'ny fampiofanana, eo ihany koa ny fampiofanana momba ny charcuterie ka iantoan'ny fampiofana avokoa ireo akora rehetra izay ampiasaina. 30 novembre 2013 ao amin'ny falda Antanimena zao dia misy crèmerie mianatsy yaourt, beurre, fromage, ronono mandry mamy, glace, ino ty zestimo sy ny zestinsefa ary koa misy koa fampianarana anankiray amin'ny salle anankiray manao charcuterie, mortadelle, terrine de poisson, terrine de poulet, saucisson sy ny karazany maromaro ny zavatsy ianaranao. Zany hoe misy koronakoro zany ao anatin'io miditra amin'ny 7 daholo reo ary mirava amin'ny 4 eo. Tsy miantoka ny ninona le ankizy fa zay daholo miantoka ny ingrédients rehetrarehetra. Ohatra hoe fanaovana ronono mandry mamy. Ronono mandry mamy dia ao no ianarana anazy tena hoe mahavita ronono mandry mamy mihitsy ianao amin'izay fotoana izay. Ohatran'izany zany ohatra manao mayonnaise soja dia tena manao mayonnaise soja mihitsy, tsy misy atody ianao amin'izay fotoana izay fa tena hoe mayonnaise soja tanteraka ary soja mihitsy no ampiasaina amin'izay. Mampiavaka azy aloha dia zao hoe mampianatra manao sakafo fa transformation zay ngamba tena malaza zay tena voatsara transformation en agroalimentaire, zany hoe mampianatra manao manodina sakafo, zay zany tena manodina sakafo. Raha ihany zany dia vita ny fampianarana, raha ihany zany miditra amin'ny 7 dia mirava amin'ny 4, zany hoe tsy mandehandeha tsony ny ankizy zany avy eo hoe misy 2 andro na 3 andro fa raha ihany zany dia vita ary mahavita mahafeno tanteraka amin'ny mampianatra an'ilay fampianarana rehetrarehetra zay. Araka ny nambaran'ity manam-pahaizana manokana ity dia tena mampiavaka ny fampiofanana omeny ny ahaizana izany anatin'ny iray andro ireo lesona ianarana rehetra izany satria dia fampiarana avy hatrany no atao ary aorian'izay dia misy ny fanomezana ireo paipaika maro ahafahana mandray aingana sy mampianatra ny lesona. Fantatra ihany koa fa isy ireo fanamarina mpiofanana izay hozaraina ho an'ireo izay nandray izany.